Fanimeramantsika tsirairay avy manaraka an'izao fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao izao. Androany tompo dia mbola hiteny amintsika indray ary ny rariana dia ny fanamasina nie hikasika an'izay rehetra mandray an'izao teny izao, manaraka an'izao teny izao, na izy na izy, ny fanamasina hikasika ny fo mba ho tonga fo nofo ny fo vato, ary ny amin'ny fisakatoka ho tonga fanekena ny teny, ary ny fanamasina hiasa ihany koa anala izay rehetrarehetra tsy finoana, anala izay fahamaizinana ao anaty, anala izay voaly rehetra manakona tsy ahitana ny famarinana dia Jesosy Kristy izany. Jesosy Kristy no antony izao fitoriana izao, izy irery ihany, satria amin'ny alalany no azonina fiainana mandrakizay, ary izy irery ihany fa ivelany dia tsy misy azonana famonjena. Raha ohatra isika mandray izao tenin'Andriamanitra ato amin'ny Jaonina toko faha-20 andininy faha-telopolo, Jaonina toko faha-20 andininy faha-telopolo dia izao no voasoratra: ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo mason'ny mpianatra, izay tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra izao mba hinonareo fa Jesosy Kristy, Jesosy no Kristy, izany hoe Jesosy no ilay voaositra, Jesosy ilay notendrena, ilay Mesia zany, Yeshua Hamasia, Jesosy ilay Mesia, zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Izany hoe ny antony izay fitoriana rehetra izay miomana hatramin'izay ka hatramin'izao dia ny anambarana fa Jesosy Kristy no ilay Mesia, izany hoe Jesosy no Kristy, ary izy ilay zanak'Andriamanitra, ary mba hananantsika fiainana amin'ny anarany raha mino isika. Dia amin'ity androany ity mbola tena tiana apetraka amintsika izany hoe ny fanambarana ny amin'ny Jesosy, ny fanambarana ny amin'ny Jesosy. Mahafinaritra be mamaky an'izany teny rehetrarehetra izany. Mbola tiako tohizana ihany hoe ao amin'ny Jaonina toko faha-20 dia milaza ihany koa hoe ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, ka raha voasoratra tsirairay avokoa izany rehetra izany ataoko, fa izao tontolo izao aza tsy omby ny boky voasoratra. Amen. Lehibe Jesosy, tsy voafetra antsika izany, tsy tafetra, tsy tafaritra, avo indrindra, lehibe indrindra, ary izay le hoe alpha sy omega, ilay lehibe indrindra, dia tena mbola tiana zaraina ny amin'izany hoe fanambarana ny amin'ny Jesosy izany. Raha amin'izay arany ao amin'ny Apokalipsia, Apokalipsia toko faha-9, Apokalipsia toko faha-9 andininy faha-10, Apokalipsia toko faha-9 andininy faha-10. Dia niankohaka teo amin'ny tongony aho mba hivavaka aminy, ary hoy izy tamiko: tandremo, aza manao izao, fa mpanompo namanao ihany aho, sady naman'ireo rahalahinao izay mitana ny filazana an Jesosy. Andriamanitra ihany no ivavao, fa ny filazana an Jesosy no fanahin'ny faminaniana. Amen. Ny filazana an Jesosy, izay ny lohateny izao fampianarana fizarana izao, ny filazana an Jesosy. Ny fiangonana amin'izao fotoana eto Madagasikara ve manana an'izay filazana an Jesosy zay, manana an'izay hoe fanambarana an Jesosy zay, manana an'izay hoe vavolombelona ny amin'ny Jesosy zay. Amin'ny teny frantsay raha raisitsika midika teny amin'ny teny frantsay io Apokalipsia toko 20 io dia hozy izy hoe ny témoignage ny Jesosy hozy izy, izany hoe ny témoignage ny Jesosy ny voalazan'ny faminaniana, ny profesia rehetrarehetra zany na ny faminaniana rehetrarehetra dia manambara ny amin'ny Jesosy Kristy. Ny fiangonana amin'izao fotoana, ny milaza ho kristianina amin'izao fotoana, manana an'izay fanambarana ny amin'ny Jesosy zay ve? Manana an'izay filazana ny amin'ny Jesosy zay ve? Fa tia napetraka amintsika androany, tsy te hilaza ninninina ahako, tsy te hanambara ninninina amintsika tsirairay avy afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany, Jesosy Kristy irery ihany. Fa zay le voalaza teo hoe mpanompo namanao ihany aho izy, sady naman'ireo izay mitana ny filazana an Jesosy. Satria nahoana ny filazana an Jesosy? Satria raha tsy eo Jesosy, satria ivelan Jesosy dia fahafatesana, fahoriana, fijaliana
mandrakizay fa ao am' Jesosy Kristy irery ihany ny fiainana mandrakizay, ao ny fahasambarana, ao ny fiadanana, ao nataoko hoe fihavanana, satria Jesosy Kristy tompo lay naninao ny fihavanana tamin'Andriamanitra ray, ary tsy misy olombelona navita nanao ny fampihavanana afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Ary Jesosy Kristy irery ihany koa nanao ny fampihavanana amin'ny olombelona rehetra. Noho ny inona? Noho ny fitiavany antsika, noho ny mahatompona andraikitra azy, noho ny ataoko hoe noho ny ataoko hoe tena tsy fahafoizany antsika olombelona, fa tonga izy tsy miandry izay fanapahan-kevitro izy, tsy mandry izay fanapahan-kevitritsika izy, fa avy hatrany dia izy namita ny famonjena teo amin'ny azy fijaliana, ary izy no nandatsaka ny rany, noho ny rany tamin'ny alalan'ny rany ranjanak'ondry tsisy kilema no nanaovany fampihavanana tamin'ny iray tamin'ny iray tamin'ny alalany ampihavana an'Andriamanitra ray amintsika olombelona, ary ampihavana antsika olombelona rehetra ihany koa. Sarisary-pihavanana daholo ny ivelan'izay, sarisary-pihavanana daholo ny ivelan'izay raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary raha tsy amin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy mahatonga fahamasinana, mahatonga fanadiovana, mahatonga olom-baovao, dia saritsara ny daholo ny ambiny rehetra. Amin'ity androany ity apetraka amintsika fa ny ivon'ny filazantsara, ny ivon'ny ataoko hoe epistily, ny ivon'ny lalàna, ny ivon'ny faminaniana, ny ivon'ny salamo, raha fehezana, ny ivon'ny baiboly ray manontolo manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy, Jesosy Kristy no ambarana. Jesosy Kristy no ambarana. Mahalala an' Jesosy Kristy ve ny olona? Mahafantatra an' Jesosy Kristy ve ny olona? Ary miaina araka ny sitrapon'i Jesosy Kristy ve ny olombelona rehetra? Ndao resitsika tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 5. Jaona toko 5 andininy 7:30. Dinihinareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara, kanefa tsy mety manatonay ianareo mba hanananareo fiainana. Ambaran'i Jesosy Kristy tsara eto ny soratra masina, iza no ambarany? Jesosy Kristy. Tamin'ny andro izay nandroatana an'ity baiboly ity, tamin'ny andro io tantara ao amin'ny Jaona toko 5 io, dia ambara tamintsika fa mbola tsy nisy an'izany hoe Matio hatrany amin'ny Apokalipsy izany, tsy mbola nisy izany boky izany, ataoko hoe tsy mbola nisy ny fanekena vaovao, fa tamin'ny andro nahatongavan'i Jesosy teto tany sy amin'io tantarany Jaona toko 5 io dia ny boky ny fanekena taloha nisy, izany hoe ny Genesis, ny boky ny lalàna, ny boky ny mpaminany, boky ny salamo. Dia ireo nefa boky ny lalàna, izany hoe boky ny soratan'i Mosesy rehetra ny amin'ny lalàna zany, sy ny faminaniana, ny boky ny mpaminany rehetra, ary ny salamo izay mandrafitra zany ny fanekena taloha, ny ambaran'io tompoko dia Jesosy Kristy irery ihany. Jesosy Kristy irery ihany no ambaran'io. Ray manontolo zany tena tiana ambara amintsika hoe Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy, Jesosy Kristy. Mazava ho azy moa zany manomboka amin'ny Matio ndraiky hatramin'ny Apokalipsy, Jesosy Kristy no ambarany. Any amin'ny farany baiboly, any amin'ny Apokalipsy voalazantsika teo ny toko 20 teo, dia manambara mihitsy hoe filazana ny amin'i Jesosy. Ary ny tenin'ny mpaminany ozy izy, izay zavatra rehetrarehetra lazain'ny mpaminany, dia fanambarana ny amin'i Jesosy Kristy. Aiza ho aiza tsika izay mitory tenin'Andriamanitra, izay manambara ny afatr'Andriamanitra, izay mamory olona, izay mitory ny filazantsara, izay mitory teny, manambara an' Jesosy ve? Fa mampalahelo amin'izao fotoana fa betsaka ny tsy manambara an' Jesosy, betsaka ny tsy manambara an' Jesosy, Jesosy sy ny fahafenony, Jesosy sy ny fahalehibiazany, Jesosy sy ny heriny sy ny famirapiratany. Fa raha tena anambara io Jesosy io, ary raha tena fantatry ny olona io Jesosy io, raha tena iainan'ny olona io Jesosy io, betsaka ny fiovana hita. Fa ny fahafantarana an' Jesosy no mahatonga ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Ny fahafantarana an' Jesosy mahatonga ny olona anana haja fanajana ambony indrindra, anana fitiavana ambony indrindra, anana fankahalana, fahotana. Ny fahafantarana an' Jesosy. Ianao raha lehilahy amin'izao fotoana izao, raha milaza ianao fa kristianina,
nefa mbola mamitaka ny vadinao, mbola miaraka amin'ny vadin'olona, mbola mampirafy, mbola mijangajanga, aza milazanao ho kristiana fa tsy fantatrao Jesosy, ary tsy fantatrao ny fanambarana ny amin'ny Jesosy satria mbola anatin'ny ota ianao, mbola anatin'ny oziny ianao, mbola ao anatin'ny fahafatesana ianao, ary mbola ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminao. Ary raha n'izao fotoana izao ny tonga Jesosy any amin'ny raha lanitra, na tonga ny fotoana hahafatesanao any amin'ny fahaverezana, any amin'ny fahaverezana, fijaliana maharitra mandrakizay no misy ianao satria tsy mahalala an' Jesosy Kristy. Ambarako amintsika tsara zany, ny fahafantarana an' Jesosy mitarika ny olona anankiray andeha amin'ny fahamasinana, ankahala ny fahotana, satria rehefa manana an'izany Jesosy zany, manana hery, manana fahefana, manana fanamasina mahery indrindra, mahatonga ny olona anankiray iofa, ankahala fahotana, ankahala n'izao tontolo izao, ankahala ny faratsiana, ankahala ny tsy fahamarinana rehetra, satria manambara ny fanambaranany amin'i Jesosy no voarainy ao anatin'ny Baiboly. Firifiry no mandray ny tenin'Andriamanitra, firifiry no milaza ho kristiana, firifiry no milaza fa nateraka indray, kanefa mbola manao kolikoly. Mahandry ty Madagasikara ty, lazaiko antsika, noho ny kolikoly izay tena manjaka eto. Mahandry ty Madagasikara ty, lazaiko antsika, noho ny tsy fanarahan-dalàna zay tokony ho arahany eto amin'ny firenena. Mahandry ty Madagasikara ty noho ny tsy fahamarinana izay mipetraka eto amin'ity firenena ty, any amin'izay mpitondra fanjakana, any amin'izay mpitondra fivavahana, any amin'izay vahoaka tarihana. Hoy ny voalaza hoe marary hatrany tapon-doha, hatrany am-paladia, tsy misy tsy marary fa feno aretina noho ny fahotana. Ity firenena ity manaja amin'olona fa ny fony kosa lavitra hoy Jesosy ho an'ny Madagasikara zany. Lozany miantsady amin'ny Madagasikara, feno aretina, feno fahoriana, feno fahantrana, ao anatin'ny ozina, ao anatin'ny tena hoe fahaterena, satria nahoana milalao fahotana, milalao ao anatin'ny fivavahana, tsy manana ny fanambaranany amin'ny Jesosy Kristy, tsy manana fanambaranany amin'ny Jesosy Kristy. Fa raha manana fanambaranany amin'ny Jesosy Kristy, raha tena mahalala, mahafantatra an' Jesosy Kristy, lay fananganana maty sy fiainana, lay Kristy, lay Messia, lay voaositra, dia tena tsy hanota intsony zany, tsy ny hanota intsony zany, tsy handaia intsony zany, tsy hangalatra intsony zany, tsy hamilivily vola intsony zany, tsy hanao fanodikodonam-bola intsony zany, tsy hanambaka, tsy hampahory olona intsony zany, fa andeha amin'ny fahamarinana, satria ilay fanahy ny fahamarinana no mitoetra ao anaty. Fa raha toka mbola ao ny fijangajangana, ao ny kolikoly, ao ny lainga, ao ny tsy fahamarinana rehetra, ao ny fanabakana, ao ny tsy fitiavana, kanefa milaza fo kristianina, anarany fotsiny zany, ary tsisy fiainana, teoria, fombafomba ety ivelany, endrika ety ivelany, fa tsisy fanovana avy ao am-po, ary tsy manana fanambaranany amin'i Jesosy. Androany apetraka amintsika izany teny zany. Raisitsika ihany tenin'Andriamanitra, Lioka toko faha-efatra amby roapolo. Lioka toko faha-efatra amby roapolo, dia izao ny voasoratra. Andininy faha-enina amby roapolo, faha-dimy amby roapolo. Ary hoy izy taminy, ry adala sy votsatsaina, ka tsy mino izay rehetra nolazain'ny mpaminany. Motsy tokony ho niaritra izany va Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny, dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy, ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Jesosy Kristy io miresaka io, Jesosy Kristy io miteny io, ary rehefa nilaza tamin'ny mpianatra tao Emaosy izy tany amin'ny lalany Emaosy, nanomboka tany amin'ny Mosesy ary nandray ny teny tao am-paminany rehetra, dia nanambara zay rehetrarehetra voasoratra tao izy ny momba ny Jesosy Kristy, Jesosy Kristy io. Dia resitsika ihany koa ao amin'ny toko faha-efatra amby roapolo, andininy fa efatra amby efapolo, izao ny voasoratra. Dia hoy izy taminy, izao ny teniko izay nolazaiko taminareo fonom-bola tsy tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanahy teo amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Mosesy, mpaminany ary ny salamo. Rehefa namaky ny mofo moa Jesosy niaraka tamin'ilay mpianatra roalany, sokatra masony ny alalan'i Jesosy, mba hisokatra koa masonao androany. Fa tsy ny teolojia ny alalàna an' Jesosy, tsy resaka cours biblika ianao lalàna an' Jesosy, tsy resaka ho mpandray ny fanasan'ny tompo, fanaovana katekomenina, fanaovana katekista, fidirana ho mopera na ho masera, na fanaovana asa no alalàna an' Jesosy, fa fanahy masina, tena hoe
tena hoy Jesosy hoe nafenonao amin'ny mana-tsainy zany, nafenonao amin'ny amin'ny nofo aman-drà, tsy nofo aman-drà manambaran'izany ozy fa ndraiky avy any an-danitra. Rehefa nantany Jesosy tamin'ny mpianatra Matteo 4:20 ataon'olona iza moa dia nanambara Petera hoe ianao no Mesia, ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia hoy Jesosy hoe sambatra ianao fa tsy nofo aman-drà nanambaranao an'izany fa niraiko izay any an-danitra. Tsy nofo aman-drà zany hoe tsy ny resaka rafidrafitra sy ny fombafomba sy ny sekoly nampianarin'olombelona sy ny titra raisitsika hoe mpitandrina, lolona, diakona, pastera, mpiandry sy zay rehetrarehetra resahantsika fa misy inga ao anatin'izany titra zany fa ao anatin'ny fizangajangany, ao anatin'ny famitahan'olona, ao anatin'ny lainga, ao anatin'ny risoriso, ao anatin'ny alatra, ao anatin'ny lolom-po, ao anatin'ny fahotany satria tsy niaona tamin'i Jesosy ary tsy manana fanambarana ny amin'i Jesosy Kristy. Androany apetraka amintsika tsara. Misy koa ny olona zay ataoko hoe amin'ireny hoe fivavahana evangelika ireny zay tena mametraka ny olona mbola ao ambanin'ny lalàna, ao ambanin'ny lalàn'ny Mosesy, ao ambanin'ny fombafomba zay atao ao amin'ny lalàna. Lalàn'ny Mosesy ny tiako resahana. Fa ny ambarany ireny, ny ambadiky ireny eny Jesosy Kristy e, aloko ireny. Fa rehefa naseho Jesosy, nipotra mihitsy Jesosy, dia rehefa tapitra ny aloka dia tsy ampiasaina intsony fa Jesosy Kristy no ambara, miaina amin'ny fahatahorana, miaina amin'ny fitiavana, miaina amin'ny fahamasinana, miaina amin'ny fahadiovam-po, miaina araka ny fitarian'ny fanahy fa tsy mandeha araka ny nofo. Ny ambaran'ny salamo dia Jesosy Kristy, ny ambaran'ny mpaminany Isaia dia nanambara an'i Jesosy Kristy, ny aterahany, ny afatesany, ny tsanganany amin'ny maty, ny iverenany ray ao amin'ny Isaia zany any fanekena taloha. Ireo mpaminany rehetra ireo rehefa nampiteneny ny tenin'Andriamanitra, nampilazainy ny fanahy dia nanao fikarohana hoy izy voalaza dia nanambarany amin'ny Jesosy ary tsy ho azo izy fa ho antsika amin'izao fotoana amin'ity androany ity zao ary arao tompoko ny fotoana. Tena hoe iaonantsika amin'ny Jesosy ary andraisantsika ny Jesosy fa raha tsy mandray ny amin'ny Jesosy, Jesosy Kristy irery ihany isika tsy manana ny famonjena. Raisitsika ny Jaona voalohany toko 5. Jaona voalohany toko 5 andininy 7. Jaona voalohany toko 5 andininy 7. Raha mandray ny fanambaran'olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra, fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambarany ny zanany. Ny fanambaran'Andriamanitra dia nanambarany ny zanany. Ny eto miomana eo amin'Andriamanitra ao iliavana malala dia ny anambaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Tsy resaka antoko-pivavahana, tsy resaka fikambanana, tsy resaka fakana vola sy famitahana olona tahaka ny ataon'ny marobe amin'izao fotoana, andray aka volan'olona sy amitak'olona sy angeja olona sy amon'olona, mpangalatra sy jiolahy, mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono arandrikana, zao avy mba hanome fiainana, ananany fiainana be dia be. Jesosy Kristy no ambara amintsika, Jesosy irery ihany. Inona no atao? Mirindrina ao amin'ny efitrao mangingina, ifonay amin'ny Jesosy izay fahotana rehetra, ekeo ny tsy fahamarinana rehetra ary aza ny fahamarinanao no entinao eo anatrehan'Andriamanitra fa hoy voalaza hoe ny fahamarinantsika dia tahaka ny fitafiana mihoson-drà tsy ny titra amin'ny mampampianatra, amin'ny mampastera, amin'ny maapôstôly, amin'ny mampaminany, amin'ny mampiandry ihany, amin'ny maevanjelista no hoentiko eo anatrehan'Andriamanitra. Ny amin'izay hoe fanompona nataoko no hoentiko eo anatrehan'Andriamanitra, fitafiana mihoson-drà zany. Fa noetiko eo anatrehan'Andriamanitra dia ny fahotako, ny tsy fahamarinako, ny eloko rehetra ary mino noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny fitiavan'Andriamanitra, ny rahan'i Jesosy manadio, manasa, manamarina ary amin'izay fotoana izay le herin'ny fanahy, ilay herin'Andriamanitra mitoetra ato anatiko, mamotika an'ilay olona taloha, mamotika ny fahotana ary manome hery vaovao indray andehanako araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy handeha voniota intsony tsy ambany lalàna intsony tsy handeha vonofo intsony tsy ambany zao tontolo zao, tsy resiny zao tontolo zao fa hoy ny voalaza hoe zay mahalala an'Andriamanitra no mandresy zao tontolo zao ary ny entina mandresy zao tontolo zao dia ny finoana ananantsika. Jesosy Kristy no ambara amintsika androany. Aoka iverinao amin'ny filazantsara tena marina, aoka iverinao amin'ny filazantsara tena marina, tsy ho aroarona paratsiana, tsy ho aroarom-pahotana, tsy ho arariana tetika akana vola sy angalaram-bola sy amitahana olona akana vola manolona fa tena Jesosy Kristy irery ihany ilay tonga nofo teto ambony tany ary tonga ory, tonga malahelo mba hampanankarianantsika ny alahelony, hampanankarianantsika ara-panahy. Tonga atao amin'ny azy izy, ny azy tsy nandray azy. Ataonao ahoana ny andositra ny fahatezeranao avy raha tsy mandray an' Jesosy ianao. Indro ankehitriny ny andro famonjena, indro ankehitriny ny andro fanavotana fa tsisy famonjena fa tsy eo amin'i Jesosy. Ary mamay fahadiran'ovana, fijaliana, fahoriana mandrakizay zany fisarahana amin'i Jesosy zany.
fa dia misy fotoana androany miavana aminy, manatona azy, maneke anjakany ho tapahany, ho fenony, ary anjakany zato isan-jato ny fiainanao. Jesosy Kristy irery ihany no mpamonjy, izy ilay Andriamanitra velona, azy ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra, ary ho avy eny amin'ny raha ho lanitra izy andray izay rehetra azy, fa izay rehetra tsy azy dia mbola hiara ny fahoriana sy ny fijaliana eto. An'ity androany ity mbola mitsotra aminao ny tanany, mbola misokatra ny samy fiara afaka hidiranao, mbola miandry Jesosy Kristy, midira ao aminy Jesosy Kristy irery ihany. Mivavah, ngatany famelan-keloka, ekeo ny famelan-keloka, ino ny famonjeny, ino ny fanavotany, ary ny fanamasina nomboka anisy tombo-kase aminao, ary hitarika anao amin'ny marina rehetra. Fa ny filazana ao amin'ny baiboly sy ny ivony ny faminaniana rehetra dia fanambarana ny amin'ny Jesosy Kristy. Amen.